Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany any koa ny lahetsika salon de l'habitat izay anomezana lanja ny fanorenana trandro amin'ny akabendy. Ny Premier ministre lehibe ny gouvernement Andriamatoa Roger no nanokatra izany. Sehatra hamamorona sabetsaka ny fanorena trandro manohana ny fampiroboroboana azy ireny ny fanjakana hoy ny Premier ministre Roger nandritra ny lanonana fanokafana ny hetsika salon de l'habitat teny Tanjombato. Fanambo izy ny atongavan'ny Madagasikara ho fitaratra eo amin'ny Oceana Indiana amin'ny sehatry ny fanorena trano izay. Ny sehatra rehetra miasa amin'ny fanorena trano sy ny manodidina azy no mandray anjara amin'ny hetsika salon de l'habitat andiana fahinambiny folo. Rehefa manorina manatsara trano dia ilaina ny fananana vola. Iray amin'ny orinasa miasa amin'ny fanorana ny fahazon'ny malagasy hatrany ny Banque BO Madagasikara manoana ary mandray anjara amin'ny hetsika salon de l'habitat izy ary dia anisany tolotra omeny mandritra ny hetsika ny prêt immobilier. Ny tanjona dia anome akany ho an'ny tokantrano malagasy rehetrarehetra ka tena amin'ny vidiny mirary mihitsy ny anomezana an'io fampindramam-bola io satria 12 isanjato isan-taona ary mandritry ny 20 taona fa tsy 20 volana ny amerenana le vola nindramina. Ankoatran'izay raha ohatra ka amin'ireo orinasa na sampam-panjakana izay nanao fifanarahana manokana amin'ny Banque of Africa Madagasikara dia mbola mety hidina io sanda fampindramam-bola io. Ankoatran'izay moa zany dia mbola misy ihany koa tsy mianina amin'ny fampindramam-bola ho an'ny olona tsirairay moa zany amperoa fa manohana ihany koa ireo orinasa izay miezaka manatsara ny fiarahamonina eto Madagasikara ka manangana trano amin'ny vidiny mirary izany hoe logement économique raha ohatra ka ataontsika amin'ny teny fahiny. Ny trano miorina amin'ny faritra ivelan'ny renivohitra no tena be mpitady amin'izao fotoana izao araka nambarany tompon'andraikitra iray miasa momba ny fanorena trano. Tolotra mifanaraka amin'izay zay eto amin'ny assist immobilier entre ciel et terre eo Ambohimanala sy le domaine du Prévert etsy Ilafy manomboka 37 000 € moa ny trano clé en main. Manaraka izany ho an'ireo izay mpanjifa mitady tolotra an-drenivohitra dia misy an'ilay hoe Little Manhattan eo Alarby na programme ilay vaovao koa Discovery eo Itandry. Ny tena tolotra amin'ny salon de l'habitat ity tokoa moa zany mba isian'ilay proximité entre anay sy ny client dia misy ny application assist immobilier, application mobile izy io izay azo télécharger na amin'ny téléphone na ny tablette zany dia ao daholo ny tolotra rehetra anananay sy izay tetikasa. Hitohitra amin'ny faran'ny herinandro ny hetsika salon de l'habitat izay totosaina eny amin'ny zone Vorelo eny Tanjombato.